De ampifaliana lehibe indray ny ara-banatsika rehetra zay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamitsika ity. Finaritra indrindra zay miaraka aminao indray ankehitriny ao anatiny zao herinandro vaovao izay nomenantsika izao ary misaotra an'Andriamanitra amin'izany isika rehetrarehetra. De nefa koa herinandro anankiray be dia be ny mitaintaina betsaka zao no mety tsy afaka manaraka amin'ny fandaharana amin'izao ora sy fotoana zao satria mbola any anaty salle d'examen, ny sasany mety efa mba navita de efa nody aloha ihany. Ny ray aman-dreny mitebiteby satria fotoana ny baka ity vanim-potoana zay atrehantsika ity amin'ity herinandro ity. Zany indrindra no irariana soa ho an'ny zandry zanaka rehetrarehetra izay manala an'izany fanadinana baka aloha zany ary de manome toky na ho anareo ray aman-dreny na ho anareo zanaka fa amin'ny herinandro de isy fandaharana manokana mahakasika an'izany atao hoe vita baka zany tsika hoe afaka manao sipa amin'izay ve ny ankizy rehefa vita baka satria indraindray ny ray aman-dreny rehefa miresaka momba an'izany atao hoe sipa zany de vitao aloha mibaka hojerentsika zany amin'ny herinandro fa zao vitao aloha mibaka amin'ity herinandro ity na zany na tsy zany nefa de manana zavatra maro fampizarantsika ao anatin'izao herinandro izao. Ny hojerentsika mandritra n'ity herinandro ity de ny hoe ny didy folo ny fitiavana ao anatin'ny fanambadiana. Ny didy folo ny fitiavana ao anatin'ny fanambadiana. Rehefa miresaka hoe didy folo tsika de zavatra ao saitsika avetrany de hoe any amin'ny baiboly misy an'izany. Fa maninona tokoa moa napetraka io didy folo io? Zava-dehibe ny fametrahana ny didy folo satria ny didy folo no karazana arofanina anankiray atonga ny olona tsy ho any amin'ny fahaverezana. Be dia be ny mametraka an'izany hoe didy folo na 10 commandement zany tsy ny kristianina ihany, tsy ny jiosy ihany fa na de ny tsy kristianina ary samy manana an'izany atao hoe didy folo zany, samy manana an'izany atao hoe fiarovana mba tsy ho amin'ny fahaverezana na fivilianana. Fa ny didy folo ihany koa no karazana sorodalana anankiray manoro ity no lalana tokony izoranao manoloana an'izay zavatra rahanao. Raha miresaka manokana momba ny atao hoe fanambadiantsika na ny atao hoe mariage de misy didy folon'le fitiavana. Be dia be mantsy no miteny hoe ty ary anisany zavatra anankiray averimberina ao anatin'izany fanambadiana zany indrindra amin'ilay fotoana natanterahana amin'ny fanambadiana de le ho ty anao. Fa ahoana tokoa no ahafantaranao fa tena mitoetra ao anatin'izany fitiavana zany mandrakariva ianao, tena ao anatin'ilay lalana na zotra-pitiavana ny zotranao ary ianao ihany koa de voaro manoloana zay mety ho fahavereza-pitiavana ka mieritreritra ianao fa ianao ty ary zany no mahatonga anao mamoy fo, zany no mahatonga anao manaonao foana satria efa manao zay azonao atao ianao satria ty azy kanefa tsy fantatrao marina hoe inona marina ny tena didy folo ny fitiavana ao anatin'ny fanambadiana. Zay zany natonga ny hoe ny fandaharantsika ao anatin'izao herinandro zany de ifampizara aminao tokoa azahoanao mahita tsara hoe ao anatin'ny zotra ny fitiavana ve ianao. Sasanatria izany ianao mieritreritra fa zotra ny fitiavana ty andehananao ty nefa zotra ny fankalana. De iresaka zavatra folo zany tsika ao anatin'izao herinandro izao. De zay vitantsika zany amin'ity androny ity aloha de hojerentsika de mijery indray tsika raha pitso mijery tsika raha vakapitso, mijery amin'ny lakamisy amin'ny zoma ho fitiantsika ny zavatra rehetra zay ny fampizarana teto. Ny zavatra voalohany, ny didy voalohany maneho indrindra zany atao hoe fitiavana ao anatin'ny fanambadiana de ny didy hoe fanekenao hiara-iaina amin'ny olona hafa noho ianao, fanekenao hiara-iaina amin'ny olona hafa noho ianao ary manaiky fa hiara-iaina aminy ianao fa tsy hanova azy. Zany zany ny didy folo voalohany. Ny didy voalohany zany de ekeko ny hiara-iaina amin'ity olona ity ary rehefa hiara-iaina aminy tsy ny hanova azy fa ny hoe hiara-iaina aminy fotsiny. Zany mantsy indraindray no tsy tsapan'ny olona hoe tena didim-pitiavana ao anatin'ny fanambadiana. Fa ny olona indraindray rehefa mieritreritra hiroso ao anatin'ny fanambadiana de mieritreritra hanova olona anankiray izy. Zareo tsara ilay fomba fiteny ianao tsy ampafirin'ny olona zay ny folako ka ianao inga tsy hamolakolona ny idiranao anatin'ny fanambadiana ary olona vadinao raha teo tsy omby na sanatria biby fa ny omby na ny biby hafa ny folahana fa ny olona sady tsy folahana fa io mihitsy le vadinao de ekenao miara-omona aminy ary tsy misy mihitsy ny faniriana ao anatinao ny ovany. Didy voalohany zany tokony hipetraka ary zany ny olona atao hoe tiany olona io ianao amin'ny maizy azy amin'izay mahakasika azy fa tsy hoe ho tia azy ianao de hanova azy. Zay no mahatonga hoe rehefa manao mariazy tsika de ho tianao sy hamelinanao fa tsy hoe ho tianao de hanovanao. Nefa be dia be ny olona
tena ao anatiny zany hoe fiheveran-tena anova ny vadiny no antony anambadiany. Any ka rehefa tsy miova ny vadiny de ozao foana ny zavatra resahany amin'ny olona tsy miova mihitsiny, firy taona zao no mivadinay mbola iny ihany izy, ka ianao mihitsiny ingeny diso raha izany satria ianao mihitsiny tsy nieritreritra fa rehefa io vadinao de io, lehilahy io de lehilahy, vehivavy de vehivavy, io ny anarany de io izy, io ny toetrany de mety isy iova arakaraka zay mety fifandraisanareo ao, tsy ianao no manova azy fa le fifandraisanareo no mety hanova azy, fa kanefa tsy tokony etaeta lalilala anatinao ny anova ny vadinao. Noho izany zany ho an'ny olona zay mitoetra ao anatin'ny fanambadiana ka mieritreritra an'zany anova ny vadiny zany de efa tena tafalatsaka any anatin'ny fahaverezana izy, tsy ao anatin'ilay zotra-pitiavana tsony izy, fa ny olona ty de tsy mitady an'le olona tiavina iova, fa ny olona ty de tia am'ilay tian'le olona na inona zavatra ataony ao anatiny zany zay toetran'zay zany de tsy manova azy na oviana na oviana. Zay zany ny zavatra voalohany. Fa raha mijery indray tsika zany zao ny zavatra faharoa hoe inona koa no mididy izay tokony ho ananan'ny olona rehefa miroso am'zany atao hoe fanambadiana izany izy ka tena izorana ao anatin'ilay zotra-pitiavana ka ho didy mipetraka mihitsiny, de ny didy faharoa de ny hoe ny didy mieritreritra isanandro fa ianao dia diso, kanefa mieritreritra isanandro koa ianao rapitso fa ianao de afaka anana ny marina. Zava-dehibe zany hoe ianao zany de mieritreritra hoe androany ianao mety ho resy, zay le tena tiana tenenina, fa rapitso ianao mety ho mpandresy ary tena ho mpandresy tokoa. Ao anatin'ity didy ity zany ny didim-pitiavana zany ny fitiavana de tena hoe midika faharesena ary ny fitiavana koa de midika fandresena. Ao anatin'ny fanambadiana zany tsy maintsy resy aloha ianao vao mpandresy, resy ny fitiavana ianao vao afaka mandresy amin'ny alalan'ny fitiavana. Be de be zavatra azo ambara mahakasika an'izany hoe resy ny fitiavana zany ianao kanefa koa afaka mpandresy amin'ny alalan'ny fitiavana. Ohatra ao anatin'io fanambadiana io araka ilay efa mivoalazantsika tamin'ny didy voalohany teo, misy zavatra zay tsy fitovi-kevitra eo aminareo mivady, tsy voatery hanova azy ianao zay mihitsy le teny teo, didy zany le tsy manova. Ao anatin'izany de mety mahatsiaro ianao fa resy ianao, perte hoy ny fitenenana, kanefa tsy iny akory ny tompony teny farany, satria ianao de nanantena ny vadinao ty iova, tsy niova nefa le vadinao, ianao anefa tena hitanao fa manao tsara, zay ianao le resy. Le fitiavana no nandresy ianao tamin'izay fotoan'izay, kanefa tadidio tsara fa iny fihetsika lay fihetsika izay mifampitohy ty voalohany sy faharoa, le didy voalohany sy didy faharoa ty de hitondranao amin'ny fandresena, satria mety tamin'ity androny ty ianao no vao hitsakitsaky ny vadinao tamin'ny toetranao zay tsy te hanova azy, fa tsarovy fa io toetranao tsy te hanova azy io de io koa nefa no manova ny vadinao. Le toetranao tsy te hanova azy de manova ny vadinao. Io zany misy zavatra mahagaka ao ambadika zany zavatra zany. Fomba koriavana rehefa manofana olona ho amin'ny fanambadiana, indrindra ho an'ireny fanambadiana efa niorina ireny, de mametraka taratasy anankiray manome zany ho an'ny olona. Ary rehefa manome an'le mpivady de tsy asaiko mifampiresaka izy fa samy manome ny taratasy, de anisan'ny zavatra ray teneniko ao anatin'ilay fanontaniana apetraka ary valiana izy roa de inona ny toetra tsy tiany ny vadinao ataonao. Averiko indray mandeha le fanontaniana, inona ny toetra tsy tiany ny vadinao ataonao. Rehefa tonga amin'io fanontaniana io ny olona de tonga de kivy, satria tsy te heritreritra ianao inona ny toetra tsy tiany ny vadinao ataonao. Fa itsika zany rehefa mieritreritra de inona ny toetra tsy tiako ataon'ilay vadiko. Ary raha samy mipetraka lay teboka hoe samy mametraka teboka telo avy amin'ilay toetra tsy tiany vady atao sy le toetra tsy tiako ataon'ny vadiko, eo amin'ilay fanteboka voalohany tsika tsy mahita ho soratana hoe inona le toetra tsy tiany vady ataonao, fa eo amin'ilay teboka faharoa hoe inona le toetra tsy tianao ataon'ny vadinao, de izany hoe nga telo fotsiny raha samy telo le takiny. Izay le hoe tokony manaiky ho resy ianao, tokony manaiky ianao hoe misy toetra tsy tiany io vadiko io nge tena ataoko
de tsy le anova azy ny tanjonao fa ianao le iova ty toetra ty kosa tsy mety de tsy ataoko ty de manova azy zay le fandresem-pitiavana lehibe ao anatinao ary hita tokoa zany ry havana rehefa mampiavana olona ndroso ao anatin'izany fanambadiana izany satria ny zava-dehibe inge ho an'ny vadinao de ny atserovanao teny tsy zavatra maharary amin'ny olona na de fiarahamonina mpinamana mpianaka mpiray-tapo mpifanolovodorindrina ohatrany hoe tsy mahatsiaro tena mihitsy ianao hoe ty ny zavatra tsy mety ataonao fa tena zava-dehibe kosa ry havana zany hoe ianao mahatsiaro ny fahadisoanao fa endrena malagasy mihitsy le hoe ny via tsy mikitrana irery izany ihany koa tokony mba ianarantsika indrindra ao anatiny zany fanambadiana izany ka malona zay mety ho zavatra sarotra sedrainao atserovanao faresy de tadidio fa io faresenao androany io ho fandresenao rapitso voafetra moa ny fotoanatsika fa averiko hatrany amin'ny voalohany hoe amin'ny herinandro ity tsika de hijery mahakasika indrina zany atao hoe didy folo ny fitiavana ao anatin'ny fanambadiana didy anankiroa jerentsika androany ny didy voalohany de zao manaiky ianao anambady le olo tianao ka tsy ny anovazany zava-dehibe fa anambady azy amin'ny maizy azy am'izay toetrany am'izay fombany am'izay kolotsaina nitaizainy azy de manaiky ianao anambady azy faharoa manaiky ihany koa ianao ho resy ao anatin'ny fanambadiana tsy maintsy resy aloha ianao vao mpandresy tsy misy olona afaka andresy ny fitiavana ao anatin'ny fanambadiana raha tsy efa resy ny fitiavana aloha izy ka le rehefa resen'ny fitiavana de fijerenao hoe inona reny zavatra tsy nentina ataonao ka afaka hitondra fanovana tsy voatery ho teneninao am'ilay vadinao de izay fandaharantsika tamin'ity androny ity misaotra ny retsy namana zay tsy milafin'ny teknika napita amin'ny feo any amintsika tsiraray avy za kosa de mametraka ny veloma mandram-piona raha pitsondray raha rosondrina tompoko